Vonina fanamentanana ireo fona amin'ny fanatanterahana ny vinan'ny fisandratana 3 vina izay nentin'ny filohan'ny repoblika Rajaonary Mampianina hanarenana ny firenena ary hanohizana ny dingana efa vita ho an'ny fampandrosoana. Mitaky fahavonona sy fandavan-tena ny fametrahana izany fisandratana izany. Izany no maharesy lahatra ireto atoko sy vondrona politika hiara isalahy ao anatin'ny rodoben'ny fisandratana. Maneho izany fahavononana izany ireo vondrona sy antoko politika ny fiarahamonim-pirenena, ny vondron'ny tanora sy ny mpanao fanatanjahantena hiara-nentana atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny sabotsy 7 volana Aprila lasa teo. Hitondra ny tsara avy aty aminay izahay izay efa nentinay tany akafa ary joroanay hatramin'izay ka irinay sy ampianainay fa ny rehetra izay miaraka atao amin'ny rodoben'ny fisandratana ity dia haneny tsara ny tena tsara avy any aminy ary satria ny tsara miaraka dia tsy mifamono, tsy mamono ny hafa fa mamelona ary mifamelona. Fampandrosoana ny firenena no katsahan'ny rehetra tsy misy na iray aza afaka milaza hoe ny heviny samy rery no ahatonga amin'izay tanjona izay tadiavintsika izay. Ny fiaraha-mientana ihany no any lalana tokana ahafahantsika manao izany. Ny fifanakarosan-kevitra, ny fahaizana mihaino ny hafa noho ny tsy fitodian-kevitra no metrahantsika ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mety misy ny tsy mitovy hevitra araka ny efa voalazako teo, fa tsy tokony ho raisina ho fangalana ny samy malagasy izany. Ny fitoniana, ny fandriam-pahalemana no antoky ny fampandrosoana mirindra sy mahomby. Efa ampiresina ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka ny tanjona napetraky ny filohan'ny repoblika hirosoana amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Koa tsy teny pôkaty na tenin'olona mpanao politika tsotra fa tenina filoham-pirenena eny, filoham-pirenentsika ery Rajaonary Mampianina dia ampitambatra malagasy ao anatin'ny fihavanana mba hampandrosoana ny Madagasikara. Sarotra hoe ao an-dalana tsy za rery ny teny an'izany. Tsy vita ny fanarenana ny firenena, tsy vita rory zany. Isika tsy hitaraina tanamepaka boky, isika izao eto amin'ny fitondrana. Miandrandra antsika vahoaka, miandry antsika vahoaka, kanefa ny fotoana tsy azontsika ny sakanana ihany keo. Tongondray ny fotoana hitodika sady dia ny firenena malagasy ao anatin'ny fifidianana. Aoka tsy disevitra. Aoka isika anaty zany safidy mahoaka fa zany fifidianana zany dia fandresena eo amina firenena anankiray izay mandany amin'ny demokrasia. Tsy mifizahozahoana na ny fangalana fitondrana eny an-dalambe na ny fitondrana basy eny hoentinao amin'onao mipretandrazana anao ho ampanjakana eto amin'ny firenena ity, fa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany andresenao lahatra no mipretandrazana aminao ireo. Zay ny katsahantsika ary mino sady mananteny isika ao anatin'ity rodoben'ny fisandratana ity fa izay no miboiboika ao anatsika. Zay ny fahareona amin'ny fitiavan-tanindrazana avao amintsika mpitarika politika, ao amintsika vondrona maro samihafa. Zay fantatro fa betsaka ianareo ny tonga eto amin'izao fotoana izao. Marina averina mandeha fitondrana firenena dia politika, fa zany tsy milaza akory hoe politika anam-poterana any mpiara-penina aminao. Koa nanao antsoafy iray filoham-pirenentsika volana vitsivitsy zay, nanao antsoafy hiaraka aminy anatin'ny lalany fisandratana. Tsy nanapaka an'izanizy satria mbola mizoto ao anatin'ilay efitra feno fahendrena izay narotsony
tamin'izy voanandray ny fitondrana. Vonona ny fanometanana ary ara-hiatrika ny fifidianana koa anefa ireto mpiara-misalaha amin'ny hevitry ny fisandratana, fifidianana izay lalana tokana demokratika hirosoana amin'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny fanajana ny lalana velona. Tonga sady ny fotoana, tsy azontsika fefena amin'ny fotoana noho ny filoham-pirenena andao ataontsika namana amin'ny fotoana. Vitsy raha ty an-tany ala-pandrosoana antsika izao no ny antony ara-politika mety mbola tsy maty. Ny fahita dia taony ao amin'ny fitondrana no somary marisarisa hiroso amin'izany fifidianana zany. Iarahantsika mahafantatra zany, iarahantsika mahity zany, iarahantsika maheno zany. Ary zany no resahany sasany teto. Rehefa tany am-pitan-dranomasina tany dia mandefa feo siantso hoe matahotra fifidianana ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ireo olona maro be miaraka amin'ireo. Voaporofo ankehitriny fa iza ny matahotra fifidianana. Ilay filoha Perinaperinazy izay manaja ireo lalàna ao anatin'ny lalàna fototra izay misy atsika dia ny constitution. Tsy matahotra akory, tsy mihamahama akory ny fanajana izany fa vonona ny ala amin'ilay fahefarana mety vahoaka azy mba ho fanajana an'ilay constitution. Za tsy dia mino mety ho diso ahainy aneho aho ho diso fa tsy mino aho fa raha zalatan'olo tany hoe ao anao miala fa ho atao ny fifidianana mety ho hafahafa ihany fa mbola nametraka mbola hitantara tao anatin'izany fahasahina lehibe amin'ny fitiavan-tanindrazana zany, ny fahasahina napetraka filohantsika Hery Rajaonarimampianina ho fanajana ny constitution antsika, fanajana ny constitution dia fanajana ny vahoaka izany. Miantso vahoaka malagasy izy hiara-dia ao anatin'izany fisandratana zany. Eny todika tany amin'ny vahoaka malagasy rehetra rehetra izy tsy hakanava. Eny mahazo dia mitovy hevitra isika fa ny hevitra fototra tsy maintsy rahantsika dia ny fampandrosoana ny firenena. Tsy misy fampandrosoana eto raha tsy misy ny fitonina. Leo mpanao politika mitady korotana ny vahoaka malagasy. Ary zany mahatonga antsika mpanao politika indraindray lasa manana kisarisary hafahafa satria tsy mitovy ny zavatra tenenitsika sy ny zavatra tsapan'ny olona fa ataotsika. Tsy ny tsara an'izany izy tsika tompo, tsy androany isika nanao zany fa faharetanana antsika raha hiaraka amin'ny filoham-pirenentsika tsika. Filoham-pirenentsika dia nametraka ary mitady firenena ho tandalàna, mpitondra ho tandalàna, mpitondra manaja amin'ny vahoaka. Ary izay namany an'izany isika ankehitriny, namany an'izany tsika ka mitototo ao anatin'ny periody be ny fisandratana ity. Tonga eto ny solotenany lafivalon'ny nosy mbola ho avy isika hitety ny faritra manerana Madagasikara, ampahafantatra hoe inona moa ty iarahantsika ity, inona moa ty rodo be ao ataontsika ity raha tsy famalina n'lay antso nataon'ny filoham-pirenentsika ho ambany amin'ny tsaratsara kokoa. Afaka milery tamin'izao izy, afaka nieritreritra fa mety efa manana ny tanjaka andalana samireny. Tsy zany ilay filoham-pirenentsika, tsy zany ny politika napetraka ny fitondram-panjakana fa ny fiarah-miasa, tsy mifanavakava, tsy mifanao ala-pika tsy dikitare, tsy manao barofo, tsy mila ady fa mitady mpitondra fanjakana manara-dalàna. Ohatra very ho an'reto vahoaka tsy mandady ala izay miady isan'andro mba hiara anatin'izany fahantrana zany. Ko ny fahantrana tsy fahantrana fotsiny ara-materialy akory fa misy ny fahantrana ara-tsaina. Ary tsy hiampitary tokony hisotona hiaraka an'izany mialana amin'izany fahantrana ara-tsaina izany fa tsy manome ohatra isika miverina ihany ilay kisarisary eritreretin'ny olona fa rehefa mpitondra ianao, rehefa nahazo toerana ianao
rehefa manao politika ianao dia tsy mitsinjo ny vahoaka ntsony fa mitsinjo tombontsoa manokana anao. Zany ny rahantsika anatin'ity be fisarata tsy amihitsy amin'ireo hevitra lehibe ary politika. Fifidianana dia mariky iray lehibe fa averina any amin'ny vahoaka ny fahefana. Nindrano io anareo olombofity, nindrano io izay olomboteny, nindranontsika tamin'ny vahoaka io. Iverina ny aminy izao ny fahefana ahafahana tsara amin'izay vitanao. Na ianao tsy zao amin'izao fotoana izao, na ianao fa teo taloha, na ianao manana vinavina mba hilatsaka. Tsisy maharatsy an'izany. Sa manana ny heviny fa ataoko fa niraisantsika kosa niraisana ary zany ny antso avo ataony mety namana anatin'ny rotobe fisaratanety dia ny hoe mila fitoninana firenentsika mba ahafahana malagasy misafidy. Mahay misafidy ireo, malala ny olona nanao sotaminy ireo, malala ny olona tsy nandainga taminy ireo, nanala ny olona nilaza marina taminy ireo, fa tsy nilaza n'izao nofonofo rehetrarehetra izao mba azahoana toerana fotsiny. Alao izy safidy. Vonona ny fanometanana ary hiara-hiatrika ny fifidianana koa anefa ireto mpiara-misalay amin'ny hevitry ny fisandrata. Fifidianana izay lalana tokana demokratika hirosona amin'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny fanajana ny lalana velona. Tsy mitsara nizany isika tompoko, tsy andohany isika nanao zany, fa fahametanana antsika raha hiaraka amin'ny filoham-pirenentsika dia nametraka ary mitaky firenena ho tandalana. Mpitondra ho tandalana, mpitondra manaja amin'ny vahoaka, ary izay namany an'izany isika ankehitriny. Namany an'izany tsika ka mitototo ao anatin'ny firoto be ny fisandratan'ny ity. Mitaky fitoniana sy firosona amin'ny fifidianana milamina hiarana miromoromo ny vahoaka. Aneo izany fitsipahana ny disadisa izany ny tanora tonga nanatrika izany fotoam-be izany. Na dia tao anatin'ny antso an'anisan'i Madagasikara dia efa azonay tsapain-tanana amin'izao tsika miteny izao fa efa misy vokatra. Mainka moa fa misy an'izao vina fisandratana izao. Ny azona iantoka dia izao. Matona petraka ny vina fisandratana ho an'ny 24 ho anahy, ho anao, ho antsika tanora rehetrarehetra ny antona nataterahana an'izany. Ka makasitraka indrindra anareo fitondram-panjakana izay nametraka an'izany ary makahery anareo hatrany fa eto izahay tanora miaraka aminareo foana Madagasikara mandroso mitanjona. Manaraka an'izay dia izao, aoka izay, ampy izay ny fikotrehana fanakorontanana eto amin'ity firenentsika ity. Raha mbola mitady hevitra ianareo hanemorana foana ny fifidianana io, tsy ekeray fa tompo zahay dia manao ary hitsoratra amin'ny faran'izay fa atao fifidianana ity, fifidianana ihany fifidianana foana. Vonona ny irosony rehetra, ifanomentanana, iroso amin'ny fifidianana hametrahana indrindra ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny vina ho amin'ny fisandratana 34.